Mpivady namoiny ainy tao anaty lozan'ny famoivizana izay nitranga tamin'iny andro afaka omaly riva iny teny milalam-pirenena fahafito teo Tsarafara distrika ny Antanifotsy faritra Vakinakaratra iny ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsibiko zay dia ny mahakasika ny fahafatesan'ireo mpivady izay tao anatin'ny lozan'ny famoivizana izay no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika Ireto tsara ho fantatra manaraka Ireto temple sinoa eny Anjomakely fiadanana commune rurale Anosy be Ifody distrika ny Moramanga lalam-pirenena faharoa iny ny sary voalohany mbola temple sinoa koa ny faharoa izay eny Andranovelona amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny efa ela maro ihany mametra-panontaniana amin'izy ity satria maro ireo malagasy izay maneho ny hevitra amin'ny hoe efa ela ihany izay nampividy tany maromaro tany Chaine mba hanaovana kianja savika hiragasy fiangonana toerana masina hitsabona ny entim-paharazana sy ny sisa fa tsy mety mahazo fa nahoana ary no any amin'ny zareo any no tsy mety mahazo isika malagasy fa rehefa eto amintsika dia vetivety kely dia mahazo ry zareo ireo. Io ny fanontaniana izay mipetraka eny amin'ny fiarahamonina eny manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Nisy ahoana lozan'ny famoivizana mahatsiravina tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny tamin'iny androny voalohany volana janoary iny avy any tana ilay fiara vaventy raha avy any Toamasina kosa ilay 4x4 alohan'ny hidirana any Marivolavo raha avy any tana no nitranga ny fifandonana ny mpamily fiara 4x4 no ny fampisotomana fa nihitsoka tao anatin'izany rehetra izany tena hoe miracle mon ami fa tsy nisy tapaka izy fa somary tao anatin'ny fitentenana sy tahotra fotsiny nisy olona iray hafa teo anilany izay devant tsy naratra fa kika kely fotsiny ilay olona fahatelo tao afara tsy naninona tapaka nandritra ny ora iray teo eo ny lalana noho ny fitsivalana ny ilay fiara 4x4 sy ny famoahana an'ilay mpamily tao anatiny vokatry ny fandianana mafy no nahatonga ny loza araky ny voalaza trany ny mampalahelo dia tsy nisy mety hitondra an'ilay mpamily ho any Moramanga ny ankamaroan'ireo vavolombelona izay nanatry mahazo teo ka ny afatra ho an'ireo mpamily mitandrema ihany amin'io setrasetra sy fandianana mafy io fa ny tsy fitandreman'ireo kely izay dia matetika miteradoza ho an'ireo sy ho an'ny hafa ihany koa laha tokana ny aina ka leo mitandrina foana raha mbola azo atao ao anatin'ny izany rehetra izany. Vehivavy hita faty efa hita ny fianakaviany ary misaotra antsika izay anjara vaovao na hitsy ity biby ity araka izany araky ny vaovao azo avy amin'ny leveneur fokotany mahatsinjo kadinondry tsoroany mandidy ity vehivavy ity ary efa tonga nakazy tao amin'ny morgue ny fianakaviany araky ny valin'ny fizahan'ny mpitsabo nanao fitsiriana tamin'ny aliny tamin'ny fotoana nahitana ny razana moa dia tsy nahitana vonona ratra ny vatana fa nahinona fofona poizim-boalavo kosa tao amin'ity vata mangatsika ny vehivavy ity indrindra ny vavany nanamafy ny fianakaviana fa nisy olana izy ka ny afara tamin'izao famonoany tena izao nanamorona ny lalana mihazo ny morony reny rano sakay moa no nahitana ny vata mangatsika ny aliny tamin'ny 20 sasany tany hoany ry namana havana ndao hifampiaino ndao hifanampy raha misy namana havana zanaka vady aman-janaka na olona kaiky izay manana olana dia heno izy tena heno dia ampio milanao izy fa tsy mila arabrabinao na fanatsatsona ny olana ny zakan'ny sainy tsirairay tsy mitovy moa samy nomena sainy sy lohany tsirairay henjany rehefa tratran'io fahakiviana ara-tsaina io dia lasa mampanao foana ka dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasana ny havan'izy ireo zao enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony tany Port Berger indray tovolahy iray izay voasambotra gendarme brigade Port Berger faritra Sofia rehefa nandratra sy nikasa n'olona zazavavy ny aliny 3 Desambra lasa teo iny tamin'io farany taona io na raha namaso atrano ilay zazavavy kely niaraka tamin'ireo namany sy ny ray aman-dreniny io zazavavy io no tsiritin'ilay zazalahy ity fatratra sy ny andrasany kendrotoana fotsiny ilay zazavavy raha iny izy hodiny no narahiny ary nanampara ny hery tampoka noratrany mafy sy nokasainy hanaovana filandratsiny hanolana sy hamono mihitsy ny tanjony soa fa tratiaky ny zandary efa eo ampelantanany tompomparitry ny zandary Berzine ny raharaha amin'izao fotoana izao ary efa mandeha ny fanadihadiana mahakasika an'izany rehetra izany ry zandry mitandrema amin'io filana tsy voafehy io fa izay tsy fitandremana kely izay dia lasa mampanaonao foana ary nigadra ny afaranao na ihany koa mety ho matin'olona ianao raha toaka ao anatin'izany rehetra izany
ka leo mitandrina foana ry zandry ao anatin'izay filana izay tsy voafehy izay. Vehivavy iray manano tena indray mamo ary may irery tao an-trano ny andro ny taom-baovao tamin'ny 20 ratoandro teny antany vao Antsirabe. Araky ny fitantarana dia niezaka nanavo tena izy, ny lohany no tena may ary mbola velona soamantsara izy. Ireo olona nandalo sy ny mpiaramonina nijery fotsiny ny zavanisy, tsy mba nanampy sy nanavitra fa hoe vehivavy mamolava honya ity vehivavy izay may tao an-tranony ity. May avokoa ny entana rehetra izay tao an-tranony ity vehivavy ity, ka niafatra mitandrema ihany amin'ny fitondrantena izay tsy mendrika izay indrindra n'ireo vehivavy amin'izay fisotrontoka lava izay tsy mahatsiaro tena izay, fa lasa miteradoza ho anareo sy ho an'ny hafa ihany koa. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny Mpivady izay namoy ny ainy tamin'ny loza mifamoivoizana izay nitranga tamin'ny afako maleriva iny teny lampireny fa fito teny teo tsara fara distrikany Antanifotsy faritra Vakinakaratra no nitseho ity loza ity. Ao amin'ny asa Antananarivo ny vata mangatsikan'izy ireo, voalaza fa naratra ny zanak'izy ireo izay misy 3, fianakaviana mipetraka ny hosy izy ireo nifandona mafy tamina fiara vaventy ny 4x4 izay nitondra azy mianakavy ireo. Efa ampanaovana ny fitsirihana teny an-toerana teny ny zandary taorian'izay loza izay niseho izay, ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo amin'izay loza izay nahazo Ireto Mpivady Ireto ary Ainganeo tsara levenina ny Maty ary aza misosoka alahelo intsony. Fa onareo mpamily kosa dia mitandrema ihany amin'ny fandehanana sy setrasetra mafy io fa ny fandehananareo mafy dista fahoatra izay dia lasa miteradoza ho an'ny hafa. Izao ilay zazakely dia lasa kamboty tsy fidiny noho izay hetraketraky ny hafa izay ao anatin'izay fandehanana mafy dista fahoatra izay. Ka leo misoraka toy izay mitsabo fa ny aina dia lahtokana ary tsy nanampiry io aina io fa rehefa diso tsy mitandrina loatra izay dia lasa miteradoza ho anao sy ho an'ny hafa, ka tandrovo ny tenanao ary tandrovo ihany koa ny hafa ary mitandrema mandrakariva amin'izay setrasetra sy fandehanana mafy izay. Amin'ny fiafarany taona sy ny fiandohan'ny taona tahaka an'izao mantsy dia matetika ahitana olana foana eo amin'izay resaka loza mifamoivoizana izay ary matetika amoizana ny olona foana izany rehetra izany. Tsy fantatra hoe ny taona ve izany no ratsy sa ireo izay mpamily no tsy mitandrina ao anatin'izany rehetra izany, sa rehefa farany taona sy ny voalohan'ny taona dia masitsika ny lalana. Eo indrindra no mipetraka fanontaniana amin'izao fotoana izao, ka ny afatra dia aleo mitandrina mandrakariva foana eo anatrehan'izay rehetra izay mba sorohana ny loza izay tsara fiomanana dia tsy ho tampoiny loza ary ny aina tsy nanampiry, ka leo mitandrina mandrakariva izay hatrany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.